avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Sahirana noho ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fisian'ny politika mazava ary ny fampanantenana pôkaty mpitondra fanjakana ary mbola miampy ny fampiasa-kery ahafahana mifikitra fahefana amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo niaran-tolona tamin'ny taona 2024 niady ho an'ny fanovana isian'ny fahalalahana no diso fanantenana 12 taona teo aoriana ka milaza fa tsy izao ny fanarahana tamin'izany fotoana. Tsy lara-pamena ho an'ny vahoaka hatreto ny firosona amin'ny fananganana sy fampiasana ny teleferika izay azakaza mpitondra fanjakana. Tokony ireo teboka mararo ny rehetra no jerena vao miroso amin'ireo tetikasa aitraitra sy fisehosehoana ny fanjakana raha ny fanehoan-kevitra. Amotika no avy ny tantsaha malagasy ny fiazakazahan'ny fitondrana amin'ity vary safiotra ity ho ny ankolafikely samihafa na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Taorian'ny fianton'ny fanampiana samihafa nataon'ny Etazonia ho an'ny firenena maro. Mitebiteby manoloana ny fanakatonana ny USAID nanomboka ny alatsinainy teo ihany koa ireo ONG maro maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay ho avy amin'ny raharaha 7 febroary taona 2024 sika rehefa avy eo fa matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Sahirana noho ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fisian'ny politika mazava ary ny fampanantenana pôkaty ny ampitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary mbola miampy fampiasa-kery ihany koa ahafahana mifikitra amin'ny fahefana raha ny tsikaritra tsy misy ny fanovana fa izay fahadisoana nataony teo aloha ihany no tohiza mpitondra ankehitriny. Matoan-datsoratra. Feno 12 taona androany ny fihetsiketsehana teny Amboditsirotra ny 7 febroary 2024. Maro vokatra izay ireo namoiny ainy sy naratra ary nitondra takaitra. Maro amintsika malagasy piraitany-drazana ihany koa ny nanapa-kevitra tsy resaka sy aneho hevitra ho fanomeza amboninahitra ireo namoiny ainy sy naratra ka nitondra takaitra tamin'io andro io sy nandritra ireo etsi-bahoaka nisy teto amin'ny firenena hatr'izay. Fanonganam-panjakana no nisy tamin'ireny fotoana ireny raha toa ka fanavotam-pirenena no takiana sy ilaina 12 taona aty aoriana. Fanavotam-pirenena satria takiana amin'izao fotoana iainantsika izao ny fanovana, ny fanatsarana ny tontolo ny demokrasia, ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, ny fialana amin'ny jadona sy ny didi-kofehy lehibe, ny famongorana ireo mpanao afera, manondrana tsokosoko tsy akijanona ny harem-pirenena, ny adina amin'ireo mpanao kolikoly mambotry firenena, ny anasaziana ireo tsy maty manota, ny amongorana ireo mpanompo-mbazaha ka manjanaka ankolaka ny vahoaka malagasy sy ny sisa. Fanovana no ilaina satria misy banga lehibe ny fiainam-pirenena malagasy, tsy misy intsony ny anteherana. Very ny soatoavina mampalaza antsika fahiny ary toa very maina manaraka izany ihany koa ny rana latsaka ireo mahery fon'ny firenena, ny ady ho an'ny fahafahana sy ny fampanjakana ny demokrasia, ny fahalalana maneho hevitra sy ny tanitandalana ka hitovy ao anatrehan'ny lalàna avokoa ny rehetra. Ny zava-misy mantsy maizina ny soro-dalana tokony alehan'ny firenena ary toa voamaika amin'lentika anaty lavaka lalina ny vahoaka ao aminy. Vohitsakitsaka ny zon'ny olo-pirenena tsirairay avy, atao tsinotsinona ny heviny, avily na ovaina, na foanana mihitsy aza ny safidiny. Ny ao Vatomandry ohatra, nahazo 570 ny kandida tsy miakina, saingy ny foana ny tribonaly administratif ao Toamasina avokoa ny vatony, ka ny kandida Irmara, izay nahazo 520 ny namoahana didy, fa lany ho ben'ny tanàna. Niezaka ny taky ny fanajana io safidiny io ny mponina ao Ambodinondry ka Vatomandry, saingy fisamborana no setrany. Raha ny vaovao nampitainy namana avy any Vatomandry, olona 7 hatreto ny fantatra fa voasambotra noho ny filaharana nentina nanoherana ny fanodikodiana ny safidim-bahoaka. Ny ray voasambotra tao amin'ny komuna Antanambao Mahatsara,
Ny enina kosa voasambotra atao amin'ny commune na ambodinonika. Ny tena olana aza mihitatra hatrany Vatomandry ny arrestation arbitraire na ny fisamborana tsy amanantony raha tany Morondava na inona izany ny aliny alarobia lasa teo. Ohatra iray ilazana ny fahaverezan-josy sy ny fanodinana ny saim-bahoaka io Vatomandry io, fa commune maro no nahitana izany tranga izany. Sahirana ny mpitondra ankehitriny, sahirana satria ny fahaizana mitantana tsy misy, ny politika mpitantanana tsy mazava, ny fampanantenana pokaty no betsaka, ary mbola miampy fampiasan-kery ahafahana mifikitra eo amin'ny fahefana. Tsy misy ny fanovana, fa izay fahadisoana nataony teo aloha ihany no tohizany ny mpitondra ankehitriny. Fa makasika ny raharaha 7 febroary izay tsaroana amin'ity anio ity, maro tamin'ireo niarantolona tamin'ny 7 ny adohan'ny fanovana. Isian'ny fahalalana no diso fanantenana 19 taona aty-aoriana, ka milaza fa tsy izao ny fanarahana tamin'izany fotoana izany. Ireo rehetra nanoro sy ny teny any Andry Rajoelina amin'ny fitantana ny firenena nraisina ho mpanohatra sy natao anjorom-bala avokoa, ka mahatonga ny firenena anaty lavaka toy izao. Honina saina. 12 taona katroka androany ny raharaha 7 febroary 2020, 12 taona tiorinina, maro ny resy lahatra sy mahatsapa fa tsy izao ilay fiovana ny tolombana namoizana aina piraitanindrazana taony tsy hita mandrakakehitrindy sy naratra. Tsy izao ilay fiovana, tsy izao ilay ny fanarahana tamin'ny Andry Rajoelina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy Ambohijatovo. Any amin'ny lalana tsy izy no izoran'ny firenena androany hoy Monja Roindefo, hoy izay isan'ny tarika ny olona teny Ambohitsirohitra tamin'izany fotoana, praiminisitra voalohany tamin'ny Teteza Mita izay nanatitra voninkazo teny Ambohitsirohitra ihany koa tamin'ity androany ity. Mbola betsaka ny zavatra tsy mbola voaova ary misy ihany koa ny voamaika hoe ny aratsy zany raha teo amin'ny fiaina pirenena no resahana. Ka amin'izao tsika 19 taona teoriana zao dia mitaky fieritreretana tokoa ny fahatsiarovana ny tolona ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny firenena. Matony nitaky fanovana ny olona tamin'ny 2020 dia tsapa fa petsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve tratra ilay tanjona zay napetraka tamin'izay fotoana zay. Tsy ampisalasalana no ilazako fa hoe tsy tratra izany tanjona izany. Very ny ezaka, maro ny diso fanantenana hoy Rivo Rakotovao, ilay olona nantena kanirina vao maika nampivandravandra. Verina ny eritreritra tamin'izany. Efa zava-misy dia ny ratsy lavitra no ny zavatra ny ainana tany amin'izany 7 sy 20 zany ny zavatra misy an'izao fotoana izao. Ary ny tena loza dia izao, le olona nitarika ny fikomiana tamin'izany, nitarika ny olona nanombohatra mihitsy ozy satria naprisihana aka toerana ray izay saripady teto amin'ny firenena ny olona teny nakeny Ambohitsirohitra zany. Fa ny fitakiana atao dia fahalalahana miteny, fahalalahana mandraraha, ny fahalalahana malagasy amin'ny zavatra izay atao. Toko izay fahalalahana izay dia aiza ho aiza tsika androany. Zay ngamba ny tena fanontaniana, nefa zao ny tena loza. Raha mba olo-kafa no mitondra amin'izao fotoana izao dia hoe ka tsy nahazo fitondràna anie le olona nitarotolona tamin'izany. Fa izy mahitsy tsy miteny amin'ireo hafa ireo fa ilay filohan'ny repoblika tamin'izao no nitariky ny olona tamin'izany hoe mila fanovana eto amin'ny firenena fa tsy mety fotany sady ny nahantra amin'ny firenentsika, potika ara-tsaina, ara-kulturaly, ara-palebiazana amin'ny firenentsika, potika ara-ekonomika amin'ny firenentsika, ary indrindrindrindra zany fahalalahana zany. Fahalalahana isan'ny matomatesana 12 taona lasa izay. Ankehitriny ilay mpitarika tamin'izany no manososy amin'ny endriny rehetra izay fahalalahana izay miaraka amin'ireo olom-boatendry. Fa za dia mino mihitsy fa ny zavatra natao tamin'ireny dia very maina amin'izao fotoana izao, kanefa eo indrindra mantsy nitsangana amin'ny mpanohatra hoe matoa zay lasa mpanohatra, manohatra ngay Andry Rajoelina, dia ny fomba fitantanana mihitsy zay voamarina amin'izao fotoana izao fa fitadiavana toerana fotsiny, fitadiavana fahefana fotsiny, fa ilay ny lokalokana nanaovana sorona ny olona tamin'ny taona 7 febroary ohatr'izao adino rehefa tonga nazahoany ny fahefana izy. Préfet aloha dia asaiko mianatra lesona mihitsy hoe inona tokoa zavatra nitranga nitakian'ny olona tamin'ny 7 sy 20 fa lasa manahirana be ny mihaino azy fa
reny le tonga ho azy fotsiny teo mantsy maro tamin'ireo niarany tolona tamin'ny taona 2024 no nijoro sy nanoro atrana ny Andradjoelina amin'ny fomba fitantanana ny firenena mba tsy ahafaty momboka tsy ahaverimaina ny tolona niarananao. Fitiavan-tanindrazana, fitiavana ampandroso firenena sy ny vahoaka ao aminy no tanjona tamin'izany fitenenana sy fanairana ny Andradjoelina izany. Mpanohitra kosa no nandraisany Andradjoelina ireo rehetra nanoro azy. Nesorona tamin'izay andraikitra nisy azy, taony natsangana ho toy ny fahavalo mihitsy. Mipetraka araka izany ny fanontaniana 12 taona ateorina, iza no tena mpamadika eto amin'ity firenena ity. Raha ny fahatsiarovana ny rarafito febroary 2024 tamin'ity androany ity, tsy tazana tena toerana toy ny mahazatra i Andradjoelina fa ny governorana Analamanga no nitarika izany. Fotoana ihany koa izay nanairan'ireo fianakavian'ny maty sy ireo naratra tamin'iny raharaha iny ny fanatanterahana ny fampanantenana izay natao azy ireo. Tsisy fijery zany zay. Ao koa mana maty maty moa zany fitenena hoe tsy tsangana tsony le maty mamalahery zany zay, tsisy mpiraharaha zay tsisy mararany raha latsaka na zao zay misy manantsita za solotena ny zanaka tsy hitany anao zao tsy hita ny zanaka mafy zany mafy ny tsy hita zanaka tsy fonosina tsy narevina tany amin'ny fasandrazana nefa amin'izao fotoana zao tsisy mpiraharaha zay nampiasaina nefa tsy nomemboly ao anatin'izay raharaha 7 febroary zay hatrany manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity aly ity dia tsy iza fandrematoa monja rondefo prime ministre teo aloha no sady filoha nasionaly ny antoko monima ihany koa miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity aly ity 12 taona katroka teorina ny raharaha 7 febroary ny taona 2024 sika androany andrematoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta teo alohany raha ny fahitanao zava-misy amin'izao fotoana izao nitondra fivoarana teto amin'ny firenena ve sa nampidikizo any Madagasikara ny nandraisany Andradjoelina ny fitantanana ny firenena tamin'izany taona. Miaraba ny vahoaka manaraka an'izao vaovao zao 12 taona tokoa taty aoriana mipetraka zany fanontaniana zany hoe nitondra fandrosoana tokoa ve ho an'ny vahoaka malagasy ny fanovana tamin'ny 2024. Angamba raha tsorina ny resaka dia tsy misy ny teny ankehitriny na ny mpitondra fa indrindra moa zany ny vahoaka zay hiarany tsy erany ainy ilaza fa hoe dia tena tonga tamin'ny tanjona zay nokendrena ny fanovana natao tamin'ny 2024. Tsoroko zany fa tsy tonga amin'izany fandrosoana izany tsika ary raha ohatra ka tohizana ny lalana zay efa fantatra fa nampikirosofahana ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy zay dia miverina amin'le teny nampiasainao teo hoe midikizo ny firenena malagasy. Fa hatramin'ny androany aloha manahoana andrematoa monja rondefo mbola tsy ao anaty krizy ve mbola tsy ao anatin'ilay toerana tsy ataontsika hoe tena tsy azo anoharana intsony ve ilay firenena amin'izao fotoana izao sa manahoana raha ny fomba fijerinao? Efa tafiditra anaty kizo ihany tsika amin'izao fotoana izao indrindrandrindra koa ny fisehon'ny zavatra iraisam-pirenena dia vao maika manampitrotraka an'izany. Ohatra ny tsy tsapantsika ilay izy fa raha tamin'ny taona tsy tadidiko angamba ny 720 nisy ny atao hoe conférence de la Bolle zay nahatonga ny filoha frantsay Mitterrand tamin'izay fotoana izay nitsoka ny atao hoe rivotry ny demokrasia taty Afrika. Amin'izao fotoana izao misy ny phénomène Donald Trump ary mazava ny afatra apetraky ny filoha amerikanina Donald Trump manoloana ny mpitondra afrikanina. Ka raha izany rehetra izany no dinihana dia tafiditra ao anaty kizo tokoa ny firenena malagasy ary betsaka koa moa ny firenena afrikanina tafiditra ao anatin'izany ka raha tsy misy ny ezaka zay atao tena ezaka hoe fiovam-penitra mahery vaika hialantsika ao anatin'izao zavatra zao zay efa iainantsika andavanandro ange ny fahasahirana ny fidangany vidim-piainana ny kolikoly zay tsy amin'ny fandikana azy teo aloha ihany fa tena na ny fiainam-pianakaviana dia simba ny kolikoly ankehitriny. Raha tsika mahita ny fahasalamana ny tsy fandripahalemana ninona ny zavatra lazaina dia mbola tsy voafe ny tsy fandripahalemana eto amintsika. Ny arany asakaiky tamin'ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoana izao ianao miresaka hoe
penitra mahery vaika moa zany ao anatin'izao raha ilay fomba fitantanana sy ilay fomba fanaovana politika ny Andry Rajoelina ve mety antenaina ny siny zay ahafahana mitondra n'izay resaka fampandrosoana sy ahafahana manavitra ilay firenena ao anatin'izao zava-misy mianjady ny vahoaka malagasy ilay firenena ankehitriny. Io moa zany dia mipetraka foana rehefa mitsara ny olona eo amin'ny fitondrana ilay filoham-pirenena ve sa ilay manodidina azy. Betsaka ny miteny hoe ny manodidina azy ny mpanolontsaina kanefa kosa aza adinontsika fa ilay filoham-pirenena nge no manendry ny olona rehetra raha ny olona rehetra zay tendrena manana andraikitra ambony tsy afaka misahana an'izany ary na ovaitsika isaky ny enim-bolana ireo na isaky ny 3 volana kanefa vao maika miampy krosofahana ny firenetsika dia mametra-panontaniana ihany kosa aloha ny olona hoe ny manodidina ve sa ilay mpanendry mihitsy no tokony andiny tena satria zay olona tendrena zany zay olona omena andraikitra zany dia olona tsy mifanandrify amin'ny andraikitra andrasan'ny firenena aminy ka ankehitriny mipetraka tokoa zany fanontaniana zany ary atodika amin'ny filoham-pirenena hoe fa ahoana tokoa no mahatonga an'izao gaboraraka be eto amin'ny firenetsika zao aiza ve dia ny filoham-pirenena no andeha eny amin'ny seranam-piaramanidina raha misy ny ataontsika hoe fivoahana volamena eto amin'ny firenena fivoahana sokatra fivoahana zavatra be da be mampandinika nge zany fa misy antanatohatra maro zany tsy voafe ary moa ve reny trangan-javatra reny dia trangan-javatra anankiray ihany fa raha ny tatitra ataon'ny banky any velany na ny banky any Dubai zany na ny any Dubai moa zany indrindrandrindra dia betsaka nge ny aretsika zay mivoaka any ny any Sri Lanka ny any Thaïlande betsaka nge ny aretsika mivoaka any ny olana tsy de le arena mivoaka satria le vokatra ny natao amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa ny olona zay manao ny asa mandraharaha madio sakanana amin'ny fepetra maro samihafa dia lasa ny kolikoly lasa ny mpanao trafika no manjaka ary izahay izao dia tratry ny ankivy aratoekarena andrimatoa iva tsy hoe ny vahoaka ihany fa na ny tenanay zay miresaka eto zay manao ny asa piarina ara-dalàna dia tratra ny ankivy tsy ahoana eo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny mpiara-mitolona tamin'ny Andry Rajoelina ny taona 7 saika nisitaka na voatsipaka ihany koa tao anatin'izay mifantaniana petraka maro amin'izao fotoan'izao Andriamatoa monja rondefy dia ny hoe iza marina ilay tena namadika an'iza satria lasa samy ohatrany mijoue ho victime ianareo anatin'izay ka mila ampahafantarina n'ilay vahoaka malagasy marina mahakasika an'izany amin'izao fotoan'izao. Tiako mihitsy aloha ny hoe tena hiteny amin'ny vahoaka malagasy hoe iza no namadika an'iza fa ny fanontaniana tiako apetraka dia hoe iza no mamadika ny tolom-bahoaka isaky ny misy tolona ataon'ny vahoaka malagasy eto dia miamikrosofahana ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany hoe raha teto ny toerana anankiray dia misy ny tolona mba hanovana azy hiakatra ohatran'izay dia lasa midina ohatran'izay tamin'ny 7 ohatra dia misy programa mazava nentinay teo amin'le rivo mpanovana teto amin'ny firenena zany programa zany dia tao anatin'ny enim-bolana moa zay nodakana teo nakopily teo dia tsy tanteraka zany programa zany dia zao mikrosofahana zao ny firenetsika iza ho ianao no namadika an'iza za te ametraka hoe iza no mamadika ny tolom-bahoaka eto amin'ity fireneny ity raha izay indray no resahana mety ho alay-panatsika hoe ny filoham-pirenena ve zany sa ny olona nanodidina azy ny sitaka ve zany angamba tsy ho vitatsika ao anatin'ny 2 minitra no amaritra an'izay fa raha misy fotoana malaladalaka dia ho azavaitsika satria manana ny anjara andraikiny na ny milaza azy ho mpanohatra ankehitriny sy ny eo amin'ny fitondrana. Ka ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ianareo ny sitaka na voatsipaka tao anatin'izay fiarahana tamin'ny taona 7 zay indreny amin'izao fotoan'izao no sokajiana ho mpamadika ny tolom-bahoaka tamin'izany fotoan'izany inona no amalinao an'izay zany amin'ity androany ity. Raha izay indray aloha mahitsy le fanontanianao dia voavaliko hoe raha hoe ny tolom-bahoaka dia ny tolom-bahoaka zany dia nikatsaka ny tsaratsara kokoa fa tsy misy tolom-bahoaka hikatsaka ny ratsiratsy kokoa ka raha hoe zay no voambolana
ho ampiasaina hoe satria faritanao fotsiny hoe voambolana anankiray no ampiasaina hoe iza no namadika ny vahoaka ary dia hoe matoa miahatsy ny fiainan'ny vahoaka zay tompony nandraikitra amin'ny familiana ny firenena no tompony nandraikitra amin'izay. Acteur principal majeur tamin'ny ataontsika hoe fanonganam-panjakana ny taona 2024 ianao tsy azo hidivirantsika aloha ny mahakasika an'izany ny tantara no isan'ny milaza an'izany Andriamatoa Monja Rondefo androany zany inona ny isan'ny nataonao na ny ataonao moa zany amin'izao fotoana izao fanavotana an'ilay firenena eo anatria an'ilay zava-misy ankehitriny. Io moa zany amin'ilay lazaina hoe inona moa ty ilay lazainao teo tompon'andraikitra voalohany ekeko zay ary tsy afa-miala amin'izany ny tena koa ary lazaiko anao fa tsy azo tory tokoa ny tena mandinika hoe dia zao ve ny hafaran'ny firenena. Raha tonga teo zay nitolona tamin'ny 2024 dia araka lefa nilazaiko teo hoe nitondra programme ny tenako. Ary hitatsika nge fa enim-bolana no nametrahana teo e. Tao anatin'ny enim-bolana hitatsika fa nisy ny atao hoe dialogue politique niarahana tamin'ny Union Européenne. Natao teny avoloa. Za no nitarika an'izany. Rehefa napetraka ny fifandinihana tamin'ny Union Européenne dia niarivanina nanao déclaration zareo hoe misy ezaka efa ataon'le gouvernementa teteza mita amin'izao fotoana izao fa andrasanay any Bruxelles izy. Rehefa tonga le fotoana tokony nakany Bruxelles tsy monja roy ndefo no lasa nakany fa fatatsika fatatry iva iza no nakany dia inona ny vokany fiasco ny zavatra nateraka izay. Zany hoe nandritra ny fotoana zay nanaovana hoe inona ty Maputo, Gaborone, Johannesburg, Pretoria, reny adievitra reny dia natao ange anesorana ny monja roy ndefo nefa mbola nahavita ny tazona ny sandam-bolany firenena malagasy monja roy ndefo. Mbola nanana faharisiam-po ny ataontsika hoe ny investisseurs nationaux satria nisy ny atao hoe initiative pour les investissements internes. Zay nataoko tamin'izany fotoana izany. Zany hoe zay le lazaiko ankehitriny hoe démocratie économique. Tamin'izany fotoana fa ny anio dia mbola miezaka monja roy ndefo mitolona monja roy ndefo amin'ny fametrahana ny démocratie politique, fametrahana ny démocratie économique, fametrahana ny démocratie sociale. Ary ao anatin'izay raha nanaraka tsara isika tamin'ireny fifidianana ny ben'ny tanàna teto reny zay laviko ankitsirano zao fa tsy latsaky ny ray isan-jato ny pakasitraka ny monja roy ndefo eto andrenivohitra dia betsaka ny tetikasa zay narosoko. Reny tetikasa ireny dia tetikasa mpanjakana azo anarenana tsara nyty fireneny ty ary mbola miroso amin'izany monja roy ndefo ary zay le lazaiko anao teo hoe miroso amin'izany zay dia tratrany ankivy aratoekareny. Manahoana ny paikadinao zany ahafahanao manatratra an'izay tanjon'izay ianao ve miaraka amin'ireo ataontsika hoe ankolafy avy aty amin'ny fanoherana sa manahoana sa hoe tena monja roy ndefo mandeha rery eo anatrihan'izay fanamby apetrak'izay. Monja roy ndefo dia mandeha rery aloha ny antony dia tsotra. Efa petrako foana na amin'ny mpanohatra zay na amin'ny fitondrana. Rehefa misy ny fanantonana eo amin'ny fitondrana dia apetrako hoe aiza ny atao hoe feuille de route iarahantsika midinika. Fa tsy hoe miaraka fotsiny dia ohatra hoe tamin'ny fifidianana filohan'ny République reny dia antsoina zay dia misy sezange zay hitany Gasikara angambany le banga atao nefa za any aminy dia télé no jereny fa tsy le za miresaka aminy hoe za tsy tany fa ianao totary satria hita tao ny anarako. Zany hoe tsy misy akory ny fampidinihana mialoha na ny feuille de route dia hoe apetraka ianao amin'ny seza anankiray sala amin'izay. Ohatran'izay ihany koa nefa ny fomba fiasan'ny mpanohatra. Ary eto le hitenenako hoe amin'ity resaka alabato zay ataontsika hoe mamoehatra eto amin'ny fireneny ity. Ireo mpanohatra ireo nge samby efa nitondra firenena dole. Dia za zany mitaona antsika rehetra ny vahoaka malagasy hoe andao ifanome tanana tena hitondra le fanovana hitaky le tena fanovana tena izy fa tsy hoe fametrahana tsangan'olona hoe iranona indray ny apetraka eo satria iranona ny teo dia iranona indray satria tsy naomby ranona dia iranona indray tsy izay le izy fa inona le programme natao teo zay tsy naomby zay nolaviny vahoaka
zay naloha ny vahoaka dia zay ve ny tiana ho averina. Inona le zavatra tsy mahomby amin'izao fotoana izao a ka tokony ahitsy. Zay tsy midika fa monja roindefo tsy afaka miara-miasa na amin'ireo zay lazaina ho mpanohatra na amin'ireo zay lazaina tsy hoe lazaina moa zany fa mitondra kanefa kosa raha izao fifampitondrana eto zao raha izao fiaraha-miasa zao zany a notohizana dia lasa ho mpamadika ny vahoaka malagasy tokoa na ny andaliny na ny ankilany ka monja roindefo dia zay no matetika ambetiteniko amin'ny olona miteny amiko hoe ianao ve tsy tokony mba izao dia za miteny hoe monja roindefo tsy gestionnaire de carrière. Je ne gère pas ma carrière. Raha izay no natao koa efa hatramin'ny andro ny Didier Ratsiraka no efa nigérer ny carrière koa. Za nanana accès illimité tamin'ny Didier Ratsiraka, nanana accès illimité tamin'ny Zafy Albert, nanana accès illimité tamin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao fa matoa tsy miditra amin'izay dia tsy migérer carrière fa migérer kosa ny tantaram-pirenena hoe inona no katsahany vahoaka malagasy rehefa niady izy amin'ny fahaleovan-tena. Rehefa nitolona izy tamin'ny 47 rehefa nitolona izy tamin'ny tolona rehetrarehetra zay natao teto dia izay no géreko satria nisy olona maty reny ary zay nkeny nankalazaintsika androany zay no nakanesana teny Ambohitsiroatra nametraka voninkazo e fehezam-boninkazo ka zay fametrahana fehezam-boninkazo zay tsy hoe mametraka fotsiny dia manao kabary ambony vavahady fotsiny fa hoe inona ny matematesany reto olona reto a mbiaiza zay a ahoana ny anatanterahana an'izay ka monja roindefo aloha zany a jusqu'à preuve du contraire na ny ahitanareo ny mifanohatra amin'izay a dia mbola mitsangana foana miaro an'izay etaetam-bahoaka zay a mba tsy ho mpamadika mba tsy ho tafiditra eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy amin'le sokajy mpamadika foana eto amin'ity firenena ity. Ankasitrahana ianao Andriamatoa Monja Roindefo, Prime Ministre. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova ho yes. Mamenina ny arabatra ny tongo lasy tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity
tokony amafisina ny mangarara sy ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fividianana eto amintsika ho ny fraisa mombom-pirenena safidy raha nanao ny taditra farany momba ny fividianana farany teo mahatonga ny tsy maty manota ny tsy fanenjehina sy fanasaziny ireo elokara-pividianana raha ny fanazavana ary mampiena ihany koa ny fatokisa ny olo-pirenena ny zotra-pividianana eto amin'ny firenena Gaëtan Andriatsilavo. Teboka maro mikasika ireo tsy fahatomombanana sy tsy fanaran-dalàna nandritra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina farany teo no nagatahany ny firaisamonim-pirenena safidy fanatsarana ho fandraisana anjarany rehetra amin'ny fividianana manaraka araka ny tatitra farany nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tokony amafisina ho izy ireo ny mangarahara sy ny fanajana ny lalàna amin'ny fikirakirana ny voka-pividianana. Atsaraina ny lalàna sy ny fitantanana ny fividianana, iantohana ny fangaraharana sy ny tamberina ndraikitra eo anivon'ny seni. Amafisina ny mangarahara sy ny fiarovana ny zotra-pividianana. Amafisina ny lalàna amin'ny feny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fiarovana ireo mpanao gazety. Fiadiana mahomby amin'ireo kabary fankahalana ary fanatsarana ny fitantanana, ny fanairana momba ny fividianana. Ny tsy fisin'ireo rehetra ireo no mahatonga ny korontana sy ny tsy fanekena voka-pividianana izay mbola mitohy hatramin'ny androany raha tsy ilaza afa-tsy ny ao vatomandry. Eo anay fa nisy ny fanentanana ataonay ny tompona ndraiky mpanjakana hanomezana fanazavana fanampy mahakasika an'ilay trangan'ilay vokatry ny fividianany. Eo zany no anentananay nanentanany safidy ireo tompona ndraikitra manandrify an'izay mba hisoroana zany ny tranga korotana sahala amin'ireny. Ankoatry ny ao vatomandry, tsy ara-dalàna ihany koa ny fametrahana ny tsokosoko ny PDS ho antsiranana voalohany. Fanahinina ny azakazana ny fametrahana io PDS io raha ny fanazavana. Ny tranga ny dekora ny famakinay ny lalàna amin'ilay 440 tsipika 20 dia anisany hoe mbola tsy voatratra ilay fempotoana ahafahana mamoaka an'ilay ataontsika hoe délégation spéciale hoe le famoahana le fanendrena ny PDS iny zany tsara ao mariana fa veriko dre mandeha efa mihoatra n'le ataontsika hoe fividianana iny fa ny fandraisany fotsiny moa dia hoe nisy fividianana teo nisy vokatra ofisialy mivoaka teo dia efa nisy sady indray nefany didy mivoaka zany amin'ilay hoe fanoloana ilay PDS aperinasa satria ny tribunal administratif zany namoaka hoe ity olona anankiray ity no voafidy ho be ny tanàna. Mbola tsy nandray ny asany izy mbola tsy lany ny fempotoana navoaka ny lalàna tokony hanoloana raha fomba fijerinay. No mafisy ny firaisamonim-pirenena safidy hatrany fa isan'ny manimba ny tsy fiandanin'ny fitondram-panjakana, ny fanohanan'ireo mpiasa-panjakana sasany ireo kandida. Mahatonga ny tsy matomanota, ny tsy fanenjehana sy ny fanasaziana, ireo elokara-pividianana ary mampiena ihany koa ny fatokisan'ny olo-pirenena ny zotra-pividianana. Nandefa taratasy tamin'ny sekretera mpanjakana ao États-Unis Marco Rubio ireo loholona Amerikanina akananeo ny ayain'izy ireo mikasika ny fahavoazana mety hitranga manoloana ny fanafoanana ny USAID amin'izao fotoana izao tsy nisy hoy izy ireo ny fakakevitra natao mahakasika izay. Gaëtan Andriatsilavo. Ny faefatra ny volana febroary lasa teo no nandefa taratasy ho an'ny Marco Rubio, sekretera mpanjakana eo États-Unis ny loholona ao an-toerana. Antony manay mafy ny mety ho voka-dratsy ny fanafoanana ireo fanampiana amin'ny alalan'ny USAID izy ireo, izay nanamafy ihany koa fa tsy nisy ny fakan-kevitra momba io fepetranoraisina io. Isy fiantraikany ratsy amin'ny asa atao sy ny fiandrianam-pirenena zany ka mila fanazavana ho izy ireo, indrindra ny sata amin'ny feny USAID, ny fanapahan-kevitra samirery sy ny fitohizan'ny fanohanana ireo firenekafa. No amafisiny ireo loholona ireo fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny fanampiana ka angatahana valin'ny aingana. Teboka efatra lehibe no mety ho voka-dratsin'izany ho an'ny États-Unis. Isy ny fahampangana eo anatrehan'ny mpifaninana ka hanomevahana ny Chine, Russie sy Iran. Isy ihany koa ny ambana ho an'ny vahoaka Amerikanina. Ikorontana ny sehatry ny asa ary isy fiantraikany amin'ny fiarovam-pirenena. Ary faefatra, mety hamotika ireo mpiara-miombonantoka amin'ny États-Unis. Ela ny fahatokisana ny États-Unis amin'ny sehatra ny fiarovana, ny fikarohana ara-tsiansa sy ireo lafiny zavatra maro hafa. Ny tontolo-tsaina omaly alina teny Ankorondrano nietsika ho fanombohana ny asa business izay marika vaovao mitovina amin'ny asa Madagasikara ihany koa. Etsika nampivondrona ireo mpisehatra amin'ny orinasa miankina sy tsy miankina eto Madagasikara ho fanohanana azy ireo. Fanadina mahoetin'izay maka hoetiny Tsiaro Rasoarivelo.
tsy mitsaratra mitady vahaolana anatsarana ny tontolo nomerika sy anomezana tolotra fifandraisan-davitra tsara indrindra eto Madagasikara ny ao anivon'ny orinasa Yas Madagasikara. Zava-dehibe amin'izy ireo ny manohana sy mikasaka vahaolana anampiana ireo mpisehatra rehetra amin'ny orinasa eto amintsika, manomboka any amin'ny orinasa madinika ka hatramin'ny lehibe indrindra. Antony iray nanolorana ny marika vaovao Yas Business. L'événement de ce soir consiste à réunir les acteurs privés et les acteurs publics des institutions, des organismes et des entreprises pour annoncer le lancement de Yas Business. Ity etsika ity dia natao ampifondrina ireo mpisehatra, fikambanana ary orinasa miankina sy tsy miankina. Tanjona amin'izany ny ampahafantarana ny fanombohana ny Yas Business dia marika vaovao noforonina mba hitoviana amin'ny Yas ihany. Ity farany izay natomboka volana vitsivitsy teto Madagasikara, nisy ny anarana hoe Telma. Natomboka mba ahafahana manohana bebe kokoa ny orinasa fa indrindra hanomezana ireo mpisehatra vahaolana sy tolotra feno amin'ny alalan'ny Yas Business. Afaka manolotra karazana vahaolana izahay manomboka amin'ny orinasa madinika, omena vahaolana feno tsy maharitra hatramin'ny saropady indrindra. Eo ihany koa ireo karazana tolotra amin'ny fitantanana na torohevitra mikasika ny tontolon'ny data center. Izany rehetra izany mba hanohanana ireo orinasa lehibe eto Madagasikara ary indrindra andrisihana azy ireo amin'ny fanovana numérique. Allant de la toute petite entreprise avec des solutions complètement packagées jusqu'à des solutions beaucoup plus complexes, des solutions de type service manager, des solutions de data center pour accompagner les grandes entreprises à Madagascar et surtout les accompagner dans leur transformation digitale. No tanterahina omaly alina teny amin'ny Novotel Ankorondrano moa ny etsika fanombohana ny Yas Business. Fotoana nahafahana nanasongadinana ny paikadin'ny Yas Madagasikara fa indrindra fotoana nahazoana ny famizaratra ekef. Nanatrika izany ireo karazana mpitarika matianina avy amin'ny sehatra tsy miankina, ireo mpiara-miombona antoka stratejika ary ireo karazana mpisehatra fototra mampandroso ny toe-karena eto amintsika. Yas Madagasikara izay isan'ireo mpilalao fototra amin'ny fampandrosoana ny firenena La fomba vao hafa motika no avy ny tantsaha malagasy ny fiazakazaka ny fitondrana amin'ity vary safotra ity. Ho ny ankolafikery samihafa na ny avy eto an-toerana na ny avy any ampitan-dranomasina ihany koa. Iankin-doha amin'ny sinoa ny foto-tsakafo ny malagasy ho potika ny tanimbary ary ho mahantra kokoa noho ny amin'izao fotoana ireo tantsaha 20 isanjato raha miziriziry ny fanjakana malagasy eo anatrihan'izay fambidirana sy ny fampiasana ny vary safotra izay. Onona saina. Manaitra mampaneno lakolosy miala nenina ny ankolafikery samihafa amin'ity fisiririny any Rajoelina sy ny ekipany amboly ilay vary safotra eto Madagasikara. Tsy aitraitra toy ilay teleferika ity ataony any Rajoelina ity fa efa famonoana no avy ny vahoaka malagasy mihitsy satria foto-tsakafo no tosimbazimbazimbaina hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena. I Madagasikara dia efa ela zany nanana toerana laboratoire fitsirihana momba ny vary izay ambolena eto. Betsaka ny ataontsika hoe andrana sy ny zavatra rehetrarehetra natao fa tsy ampiasaina le izy. Ity fidirantsika amin'ity zavatra resahany ty dia na ilay zezika na ilay vary zany dia vao handramana eto amintsika. Anefany efa misy manam-pahaizana milaza melo fa tsy tsara ilay zezika satria lasa mafy ilay tany amin'izao ane dia ny fahasimban'ny tanimbary satria tsy nisy zany ilay fikojakojana. Rehetrarehetra tokony natao dia na ireny ataontsika hoe lakan-drano zay tokony andehana ny fambolena reny simba lay izy tsy afaka manondraka araka ny tokony izy zany lay rano zany. Dia misy zany ny tanimbary tsy azona rano tsony amin'izao, misy ny tanimbary lasa dibo-drano be satria tsy voafely izy. Fa raha ny toerana misy an'i Madagasikara izao dia ny tokony ny fifehezana ny rano aloha, ny fizarana ny tany aradrariny izay tany rehetrarehetra no maitisa milaly ny tany rehetrarehetra izay ho ajarin'ny ny fanjakana amin'ny alalina ny fampiasana ny teknôlôjia rehetrarehetra zany mba ho fanajariana amin'ny tany ho azo volena vary. Tsy manana politika amin'ny fambolena ny fanjakana ary tsy manana politika mihitsy amin'ny momba ny fitantanana ny firenena fa mizere événement no misy eto amintsika fa tsy manana programme na projet de société mazava ny fitondrana misy ankehitriny. Tsy ny eto an-toerana ihany hatramin'ireo malagasy mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina no miantso ny ampitsarana ny fampidirana io vary safotra io eto Madagasikara. Ary mila mitandrina be sika amin'ity resaka vary safotra na hoe hybride ty. Mila rano be sy zezika be dia be fa tsy afaka ihany koa angalana masom-boly any amin'ny taopambolena manaraka. Zany hoe isa-taona zany dia tsy maintsy hividy masom-boly ny tatsaha izay mampiasa ny karazana vary io. Ary iankin-doha amin'ny sinoa ihany koa tsika amin'ny fanafarana masom-boly isa-taona. Nefitsika
dia milaza fa miandrandra fahaleovan-tena ara-tsakafa. Minsika fa mbola misy olona manam-panahy sy olo-kendry amin'izao fitondrana izao ka miantso ny feon'ny fietreretanareo mpitondra, miantso ny feon'ny fietreretanareo sombavim-bahoaka, mandalo ny toerana misy anareo fa manana safidy nareo na metraka tantara tsara na ratsy amin'ity firenena ity. Ty zavatra ity nefa dia tsy tokony hisy resaka hoe mpanohana na mpanohatra ntsony satria fiarovana ny tantsaha malagasy, fiarovana ny fiandrianam-pirenena ary koa fiarovana ny taranaka faramandimby ny resaka eto ka zay no hijoroana na dia tsy mpanao politika aza ny tena. Araka izany, rehefa namelona ireo tany pakistane sy indiana tamin'ny fanafarana vary nandritra ny taona maro ny fitondrana rajoelina, hiampiandry zareo sinoa indray izany amin'ity fidirana amin'ny vary safilotra ity. Ny fanjakana tahaka ny fanao mahazatra azy, tsy mila manao izany fanadihadiana sy fandiniana na fidina ny foton'izany rehefa manao zavatra fa vita ambony latabatra ny zavadrehetra. Ilay tantsaha malagasy etsy andaniny mangasiasy miandry ny fomba hijerena ny tantanana sy hivezana ny rano, fanamboarana sy fanavaozana ireo tohadrano. Manongo tena ihany koa ireo manam-pahaizana sy teknisiana malagasy ny karoka nandritra ny taona maro ary nahita masombolo mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro, ny toetany sy ny fomba mampanao ny tantsaha malagasy ary mamokatra noho ilay vary safilotra fa tsy rarahiny Andry Rajoelina satria avy eto an-toerana sy tiany ny akamakama. Fa tsy miavaka no atolotry ny tarika anjaka tiana ny 9 febroary ho avy izao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina fampisehoana lehibe mitondra ny lohateny hoe tena matotra izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetiny mpifankatia andao rahantsika ny fanampanazavana. Ya, hiaraka tokoa indray isika ao amin'ny Palais des Sports ny 9 ny volana febroary izao. Amin'ny alalan'ny fampisehoana no heverina fa lehibe tokoa satria mitondra ny lohateny hoe tena matotra. Marina moa zany fa ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia io dia amin'ny fotoana io ihany koa zany fampizarantsika ny heverina hoe mozika matotra sy ny fifankatiavana matotra. Alahady, andro alahady izy io dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Matetika moa tsika manontany foana hoe anahoana ny endriky ny fampisehoana dia ny azoko ambara dia hoe matoa natao hoe tena matotra ny lohatenin'ny io fampisehoana io dia ny hezaka rehetrarehetra avy amin'ny tsirairay na izay artista moa zany mizara ao ny mpitendry, ao ny mpihira, ao ny mpandia, zany hoe mafisika eto hoe au grand complet zany zay amin'ny fotoana io dia samy mihezaka maneho an'izany famatorany seho izany mba tsy tenenako hoe tena matianina. Zay zany ny zavatra afaka ampanantenanay ny olona zay mangetaeta hoe ohatrany ahoana ny seho atao. Tamin'ny farany tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny fankalazana fa 3 taona ny akaran'ny Zakatiana Antsehatra tsy vitsy tamintsika angamba ny mety nahita santionany na fahitalavitra zany na amin'ny tambanjotra tserasera dia ny mahazatra anay tarika ray manontolo moa zany dia miezaka manao tsaratsara ny teo aloha foana zany ka eto manamafia ny fanasana atsika rehetrarehetra tsisy akanavaka ho tonga ifanotrona isika amin'ny fampisehoana ny heverina fa goavana io ao amin'ny Palais des Sports ny 16 février izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro miaraka amin'ny tarika ray manontolo. Maresaka iraisam-pirenena vetivety sambany teo amin'ny tantaram-pirenena frantsay filoham-pirenena teo aloha nametrahana bracelet électronique nanomboka androany tokoa ny fametrahan'izay ho an'i Nicolas Sarkozy filoha frantsay teo aloha voahelika nondraraha fihainoana antso an-Tarby kolokolo sy fanapara-pahefana. Ity filoha frantsay teo aloha ity izay tsy afaka miala ny tranony raha tsy eo anelanelany amin'ny valora maraina hatramin'ny valora alina ary hatramin'ny 7 ora sy sasany alina rehefa latsinainy. Maraina teo raha tsy ahivana ny tonga tao aminy nametraka izay bracelet électronique izay teo amin'ny tongony mpiandry fonja any an-toerany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ity ality isan'izany ankitsim-po iresantsika mahakasika ny raharaha
fito febroary taona 2024 enina amby folo taona teo arina aizao hoe zany zava-misy amin'izao fotoana izao hoe zahantsika hoentina ao anatiny loha hevitra mahakasika izay rehefa avy eo hiadiana hevitra nykitsipo ao anatin'izay fandaharana anasananao arian'izao fampalalam-baovao zao mandrapitafa ao manaraka indray ary tomboka lasy tombo vavy elo matomboka. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.